Eo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa indray dia ny mpampianatra no kely karama indrindra eo amin'ireo mpiasam-panjakana na dia manana anjara andraikitra lehibe azy izy ireo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenana izay mitarika any amin'ny fampandrosoana maharitra. Andindimba vao avy hatrany ary eo amin'ny fanedidina nentiny namana Jimy miara-Daniel eo amin'ny sariny mamy Tsy misy ny sazy omenareo mpampianatra amin'ny fanjakana nefa mampianatra any amin'ireo sekoly tsy miankina. Afaka manao vadinasa izy ireo saingy tokony hanaja hatrany ny ora tokony ampianarany any amin'ny sekolim-panjakana izay loharanon-asany izy ireo. Nanambara ny ministry ny fanabeazana fa ny mpampianatra no isan'ireo kely karama indrindra amin'ny mpiasam-panjakana. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fandaran'asa amin'ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fitantanana ny mpiasa ny ministeran'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampidirana ireo firamina ho mpiasam-panjakana. Isy ny fametrahana ny lalàna izay tokony hanajana ny ora ampianarana. Eo ihany koa ny lamina samihafa, misy any amin'ireo sisko maro any amin'ireo faritra eto Madagasikara no misy mpampianatra firamina iray mampianatra ankizy miisa 5-20, misy kosa any amin'ny faritra sasany toy ny any amin'ny faritra atsimo mpampianatra iray firamina izay mampianatra ankizy 10.